Izaho ranjaka vola isan'ireo zanaka fa manambadiko iraha ny tompo anafatra ny fiangonana ny teny manokana amin'ireny amin'izao andro ahatsiarovantsika maritsika ny fahatsiarovana n'ireny izy io. Namaky ny soratra masina sika teo dia mitanisan'ny soratra masina karazana vehivavy anankefatra farafakely. Ndao hiverenana amin'ny fahatsiarovana ny famakina soratra masina teo zany voalohany tamin'izany karazana vehivavy voalohany teo dia Iana ilay vady tian'ny Elikana vadiny nefa momba. Ny vehivavy faharoa dia Lydia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 12 mpivavaka tsara ny soratra masina. Ny vehivavy fahatelo dia ilay vehivavy nitoeran'ny fanahy ratsy ka ny teny sy ny fifandraisany taman'olona toko zay le fiteniny fa be dia be nio eto tanàna etsy Besabety eny Sabotsinamehana be dia be vehivavy ohatran'io eto tanàna. Ny faminanina nataony no nampanakarena ny tompony. Ay izy ireny misy tompony, misy patron. Zay le vehivavy fahatelo. Vehivavy faefatra dioka toko 20 vehivavy manino izy io? Mpitondra-tena. Avana kely ny fomba fiteny malagasy hoe mpitondra-tena sy ny manano-tena. Mpitondra-tena dia vehivavy maty ny vadiny, fa ny manano-tena dia vehivavy milaoza ny vadiny. Izy ireny manano-tena. Fantatry ny baiboly zany karazan'olona zany. Fa eto mazava be hoe vehivavy mpitondra-tena. Izy efatra ireo ny telo farafakeliny dia voamariky ny soratra masina fa vehivavy nanina nivavaka tamin'Andriamanitra. Ianao jerena kely nataony Hana maza nivavaka nataony zany. Mafina an'izao ny Hana tao an-tokantrano tao mbola fomba ny tatsinanana tamin'izany fotoana zany dia indraindray lazay sasany fa mety marina satria voasoratra anaty baiboly dia mandraka ankehitriny mbola atao ihany nampirafy Elikana. Izy angany anarany vadiny faharoa Penina i Penina vehivavy penina misy le penina ty. Fa ny vadiny voalohany ilay tiany Elikana dia Iana zay momba ho isika. Fa ny fifandraisana izy roa vavy reo tao nanorosolonavany Ana i penina. Nataony penina misy Ana isaky izay miresaka ry zareo. Tsy namaly amin'ny penina akory Ana. Bakeo tsara ny soratra masina fa ta izy nono taray tany amin'ny Jehovah. Vehivavy malahelo fanahy malahelo ao dia miatoraka aiza amin'Andriamanitra. Ianarana zany ataony Hana zany. Rehefa ianao zay mitratra zavatra mitranga zay tia malivaly tia malifaty tianao raha enregistrena ny teny ataonao dia rehefa tonga amin'ny fotoana mba tsy dia manina anao dia asaina henonao sahirana za ve teny zany ny teny any zany raha vehivavy. Fa Hana
nanototra ny taompony teo anatreny Jehova ianarany zany tompoko any amin'ny salamo fa iraika amby dimapolo any no atsiarovana andimy fa fito ambin'ny folo atsiarovana zany hoe ny fo mangorakoraka dia tsy ataon'i Jehova tsirotsiona dina ny famoitra am'izany ny olona be vava dia tsy henon'Andriamanitra le paster bafetina ivelangady zany tenen'le paster ty aminay fa mody hoe tenenina hiana fa zava-toza ataon'retolona manodidina azy noditsika hitsy mba hialana am'izany ny fiarahamoninao ny fiarantsika miaina tokantrano nanorosory azy lava ny olona tao nanao ihany Elikana malgré lui na ahoana zay ho ataony Elikana eo tsy ahafona tsy ahafafa lay fanorosorenan'ilay rafovaviny any hanana naneo fitiavana azy Elikana dia anao fanatitra dia anjarandray nomena ny penina sy ny zanalahy sy ireo zanany vavy rehetra fa rehefa ho an'ny hiana dia anjarany deux part de personne omena azy hoe ty mandeha manao ny fanatitra any an' Jehova fa ny ompitiavany zany tiany Elikana totofana lay alahelo-panahany ihana no izy momba fa tsy natototra n'izany tsy misy fietsika afaka mahafeny zay tena banga ao anatin'ny olonao afa-tsy ao akaiky ny tompo manatona ny tompo iny mpanao salamo fa telo am'fitopolo hoe ny akaiky ny Jehova no mahatsara zany toejavatra zany no akatsika lesona kely tahaka zao hoe raha mitranga ny zavatra raha mavesatra ny zavatra atrehina fiainana aza ianareo ny fandrankitra sy ny famonovono ny efa rano aza ianareo no sanatria dia hoe hifandrafy ao an-trano ao fa manana fihetsika tahaka zao ataony hana zao manatona ny Jehova loary eo anatrehiny ao amponareo tapahako mihitsy ny perikipany ny 5 sy ny 7 fa novalian'Andriamanitra varaka nataony hana io raha mba tsara ny fahorino zana ankizy vavinao eny ianao tompo raha mba tsy anadiny ankizy vavinao ianao dia mba hanome zazalahy ho ahy ary dia omeko anao mandrisy miandrom-piainany zany zanako lahy zany atsioka sikarezany ny loha fanoratena fa voady atao eo anatrehan'Andriamanitra zany ianarana koa zany betsabetsaka izay any miara-mandoaliko eo amin'io zanako mangataka zanaka amin'Andriamanitra tompo indrondrinakao mangataka zanaka aminao dia teraka ao am-po zany hoe raha mba omenao zanaka ary tompo dia atondro anao zany zanako zany re olona rineno aza ny zanakao ny andrasanao anotena ho an'ny tompo fa izy ianao notrazo amin'ny tompo ianao reniny ny mivavaka ho azy efa fanaonao fantatro zany efa tena mitarainao tompo iny zanako matetra ratsy mihitsy mifatiko ihany fa ny anolotra azy anolotra azy ho an'ny tompo tsy ataonao ao ianao hoe efa lehibe izy manana safidy izy lao zy ianao zay tiana dia velao zy azy ianao zay tiana entiny avy any ny rongony entiny hitanao maso eny zay no voavaky fo entiny avy any ny toko efa izy lele ty mba hitako tany dia zay no ny marary eo
aza ny sitrapolo no velanao dia analana ny fo amin'ny fiainany fa ianao mihitsy ny manana fa tapa-kevitra tahaka zany atao miana zany raha nanjanaka ao raha nomena zanaka ao ry zanaka nomena ho ary tompo dia atolotra anao ia mombanao zany tamin'ny zanany ray ato roa zéro manomboka anio zany dia ataovy zay tonoa ny anarana mihitsy raha anana fotoana ianao akanesana eto amin'ny altaran'andriamanitra tonoa ny eo ny anarany zanakao atoro any tompo izy fa raha mahatsiaro ny reny sika ny tena tsarovantsika izao manjoany ana zao lay fahoripanany reny mombanjanany ny anyana zany a ny tsy nananany zanaka mihitsy nefa niandohan'ilay alay aipody fa rehefa nomena andriamanitra zanaka izy teo dia natony an'andriamanitra zany zanany zany ny atsarovantsika nyreny voalohany zany dia hoe mba hivavaka ho anneny anampy anneny mba hafahany mananjanaka manino mananjanaka manao tena ho an'andriamanitra ety fa amin'ny fianao ampahendrena tiany matahorana an' Jehova olona manao tena ho an'ny tompo sady olona matahotra an' Jehova zany fa tsy hoe vao maheno ny anaran'andriamanitra matahotra an'andriamanitra dia ao izy miondrika eo tsy nekory hoe zaza matahotra an'andriamanitra fa zaza manaiky an'andriamanitra amin'ny fiainany zaza manao tena ho an'ny tompo jerinao an-tsaika eo tamin'ny fanomanana an'ity texte tia ty lotoriteny tia ny tantaran'ny lotera indray ianao sy lotera anao pastery maty ny reniny voanao no tena ho an'ny tompo lotera io reniny io mivavaka ho azy mandritry ny ampena raha eo andriamanitra iny zanako iny iny zanako lahy maty ny reniny zay izy voanao no tena ho an'andriamanitra aza miady an'izany zalahy mba atao vitaneny fanorantenanao ho an'andriamanitra zao izy velony zao mba faly fa nahitanao nanino nanao tena ho an'ny tompo raha te amin'ny fifaliana ho aneny ianao zany ny fifaliana lehibe ho azy dia ianao manao tena ho an'ny tompo voalaza ny soratra masina hoe tsy misy fifaliana lehibe ho ahy mihoatry n'izao dia ny mahita ny zanako mandeha amin'ny fahamarinana dikan'izany tsy hoe olona juste de la société izy justice sociale mandeha amin'ny fahamarinana mira manompo an'andriamanitra manaiky an'andriamanitra amin'ny fiainany ny zanany tsy misy fifaliana lehibe ho ahy mihoatra n'izao dia ny ahitako ny zanako mandeha amin'ny fahamarinana mba etaetaneny zany ndraiky izy ta hoe tsy mietretran'izany dada hoe tsy mivaky loha amin'izany dada hoe fa ineny indrindra indrindra dia ndao sika mba amakiko teo andininy ray monjy ianao a makasika ny tokony ataonao ho anneny andininy ray monjy obolana obolana misoratra masina fa tsy obolan'igny andrenam-pinomerina kotra olana toko voalohany andininy valo sy ny fahasivy dia fiarahamonina tatsinana hoe tsy maintsy mahalaza ny ray foana io a fa makasika amin'ireny ray sy namile izy obola toko voalohany andininy valo sy ny fahasivy anaka miaino ny anadrainao ary aza mahafoy lalany reninao fa felo tsara tare amin'ny lohanao zany sady ary rado amin'ny vozonao tsara izy ny anaran'ny rado zany haingo zany tompoko rojo nandray etsonareo azy aty amin'ny vozona ty
ary tsy misy rojo atao ambany lobaka akory atao ina ny rojo haseho mba ho hitan'ny olona inona zany aseho zany manaraka ny lalamisy izy lalandreny ny an'ny ray anatry fa ny an'ny reny lalana chemin façon de vivre ary araharoto zany anaka averiko fanimpolony sa faninjato no anareo ny reny amaky an'le boky anareo de ahitan'izany ny reny no akaiko kokoa an'Andriamanitra raha idadana ao taina aminy nananantsy ny lehilahy le tiako tena tsy lasa manaratsy tena ohatrin'ireny na ho ataonao hoe tena be sentimentu ina aza dada lazaina be sentiment dada rehefa reny le manao poema hirahira misaitisaity reny no ny atao hoe be sentiment dada tsy ohatrany foneny eo anatrehan'Andriamanitra zany de mifalianareo vehivavy mazo mitehaka amin'ny vehivavy am'izany mialina mihitsy ny lehilahy zany oa ny vehivavy no meny tompo fo mora mafandray amin'Andriamanitra io izy lazay ny ana io hoe ny abe ny alaheloko no mitenenako taminy lehilahy mody malahelo zany eo mody malahelo tsy zany akory de araharao ty anaka mbola eo nena fa itenoneny amin'Andriamanitra io ty valino anao io mbola eo neny ambaran'Andriamanitra amin'eny zay lalana tiany alehanareo zanaka rehetra mety be teny izy eo an-trano mety ianao viany ataiela sa mba ohatran'ireny ngoma reny tsy tatao sany ataizana io atsina ny telefona tsy mamaly mihitsy ny telefona anavin'olona ataizana io valiteny lahy rehefa avy eo a zay ne nianne eniko an-trano foana mako sary izy telolahy tsy mahazo mamory telefony reo any am'izay misy azy any fa misy aloilda tsiaky zany de ma tsy mety mamaly zalahy de zany no asaina miantsy atsiny zanakao satria hitandrelao amin'ny telefony ao ne de ma tsy mandray fa fantany fa oaoaoa oui zay io mihitsy anaka ny tena torolalana anao io aoaoanyneny io raha tsy manao an'io neny raha tsy mety manginy neny de ibriko any amitsy izy any anao tsy anana arbitre miteny ao fieritreretanao raha tetiny any zao de zao lazay arbitre tsy manginy io ao fieritreretanao ao de mananatra ny zanaka rehetra aza manao tsinitsinina ny lalan'ny le chemin de la vie tracé par la mère par maman izy le miteniteny anao ohatra maka ohatra ray am'izany tsika be dibe ny ohatra azy raisina atao mampime atao mampanina anao raha miteny am'izany am tsy manino azo imezany zany za tsy matezitra rehefa mimena rehefa mieritreritra ina zany imezany reto hitany anao hitany lahy sazalasa amresako zany hitany lahy ohatrany misy zazavavy miarakaraka tanolahy teny an-dalana ty ary hitany neny mihitsy le izy na niafy nataon'ina azy lahy hitany any fa nivitsika mainty ambony vaty mainty eo miary maizikitroka misy mahita vo hiditra ny tramana de fanontaniana voaloha de hoe iza ino
dia hoe la mirakolaka mandainga mamorona eo a ny marina lazay kokine mpiara-mianatra zao hoe mandainga fotsiny elahy zay marina lazay ohatra mba eritreretiko izy indriny raha ohatra ka zay tokoa dia vavaka ho anao ny vavaka ho anao azoko atsaina na tsy vehivavy azy aho nyvavaka ho ataony eny satria za mandinika sotra masina ataony mandinika ny fisainany vehivavy eo anatin'ny baiboly angataka amin'andriamanitra irenao io anaka hoe tompo raha zazavavy ampiadana anjanako eny dia taoterao zay fikasana izy roa fa raha zazavavy sanaty any anaty boky anareo ahita azy akovavy maneno anjanako ny akolano atao aneno izy izy any anaty boky fa raha vo maneno ny akovavy a mahatsiravina sady mampimeny oka tompo tsy ho tanteraka ny fifandraisan'izy roa tapahoany ny fifandraisan'le vavaka mandoalika molo alika eo izy mangataka ho anao zanako mba tsy hatanteraka ny na misisika tonina azy kala mandosile lava tsy izy teny ny zazavavy fa ao koa ny tena ny zazalahy zany le mahasampiaro an-daneny io fiteniko tamin'ny fampianarana amin'ny mariazy le hoe fa maninona ny vinantovavy sy ny lavozam-bavy no manahirana ratsiratsy ny fifandraisany sotra kely io rehefa hainareo mitsabo azy zao ny fomba hitsaboana azy io zazalahy tao an-trano vadikely ny plasin'io dada aza tsy mahafantatra ny sekreneny akotrony izy mihoatra n'izy anan'lahy io dia tonga ianao mpialakely avy any nangalatra mivadikely neny ka raha tsy mahay mitandro fihavanana amin'io reny io ianao vinantovavy dia io izy mitranga io tandrovy tsara ny fihavananareo sy ny reny mivadinao dia ho hitanao zany hoe ty aika tsy miady amiko raha matobe atao vitany tsara fa tianao le zazalahy voakarakaranao dia mizay neny any tsy mieritreritra zay hoe ampijalianao ny zanany fa aseho iazy ko hajainao izy amin'ny mareny ny vadinao azy vitsivitsy azo ometsyaina am'zany amin'ny andro anniversaire dia nao matsiaro azy voalohany fa tsy izy manao hoe nga tsy matsiaro le kialakely iny fa ianao matsiaro azy voalohany vo manainy hoe efa ro neny ikalayanina ihany ty dia mirahaso azy eo anao eny no itsy zany ty mananjanaka vavy koa mananjanaka ny kialakely dia afaka lalaheliny dia mifankaty be nareo mianaka ray monjy zany fa azo tansaina belehibe azo atao tsy voatery mivitomobila ho azy akory anao am'zany so mieritreritra ka za tsy manambola vidianako tomobila ho anazy tsy voatery tomobily zany mety ho painsa fotsiny dia fa ampy fanatsiaro ianao asa tsy fantatrankizy koa le zany painsa satria tsy manao zany ikizy am'izao voly tsisy inona tsisy hina painsa dia tsisy painsa tsy mahafantatra painsa fa mety fatao amin'ny volo zany takizy mety mampiteny zany tsika sy napainsa ny volo dia mba mitsoka dritra dia tsy mihetsika misy fahavadika ny fifandraisana inentsy ny zanany vavy fetiny reny anio amin'ny akapobeny ny zanaka vavy tapikitra amin'ny ray za tsy mananjanaka vavy nateraka fa ny zaza vavy manana problema amin'ray ndraiky any an-trano any tapikitra amiko tao fofakahita tonga dia dia nao mihitsy miala fa zanak'izy ingity zanako areny fa enao ao an-trano ao dada ao neny dia ineny a saropiaro aminao anaka amazazavavy ianao raha reny endry zany a
raha reny tena mitianjana ny vavy zany fa tsy sanatry tena tsy anareo ty lazaiko ty tsy anareo mpanao an'ity fa any ananina any misy an'ity mivarojanaka fa raha reny tena tianjana tena saropiaro io na hatramin'ny fiovolonao hatramin'ny kiraro anaovanao hatramin'ny loko apetraka ao any amin'ny onao eny voajery atsipikainanao hitany taony satria tia ianao fitiavan'ireny anaka fa sao de meritreritra anao hina koa hidiran'iny am'izany na rehefa ola dakoana zay de teniteny anao eny tsy ketraka am'izany hiteny foana io ianao foana no mamaly valitsy manaza ray aman-dreny io fa tsy maintsy hiteny io satria sampiaro aminao izy tsy zazavavy eo antranona eo fa fantatro zany fantatro zany amin'ny zazavavy mifandray amin'ny zalary eo efa tonga zanany vavy koa mamay mihitsy tonga ao ina tiakanjindrity aino grandry nefa zanaka vavy n'olona any a masarotra mainka fa zazavavy naterany io a saropiaro izy to aza ianao miketraketraka amin'ny tenineny eo ozy izy mikisy rehetra andalo ty tady ty tena tsy lasa omeny dada toerana mihitsy neny be tena isanano bien sûr que oui hiteny mihitsy aho hoe tsy maintsy mihainao neny anao raha teo olombanona fa tsy ndray andro any efa lasa am'izay nalehanao tany ianao efa miviraviray olona tany am'izay nalehanao tany ianao neny ato efa maty vaky fo noho ny amin'ny ataon'ny olona aminao fa dieny mbola afaka miresaka naresineny ambola hoe tsara ny dialogue naresineny dia manontany azy ny secret ny fiainana mahavehivavy anareo resa tsara fa naseho ny tompo azy dolo zay tokony fantatra rehetra amin'izay hitaizana sy hitondratena ny mahavehivavy miresana tombotsoa anao zany anaka fa tsy boky pornographie zany dia hojerenao amantaranao izy zany atao hoe vehivavy efa loza amboaran'ny olona anapitehana anao reny neny anytanina dia hitanao fantatrao miafina rehetra tokony aso afana mivelatra ama olombelona endrika sy taren'andriamanitra anao faranako fa mainky anao fety anareo sabo tsy ampiara toroteny fampiresana aminareo be ty foana rehefa vo mitoroteny lafa loatra nytoroteny la tsy tao zay atao fa fitinana sy faranana tsy maintsy lazaiko kosytia toetry hana toetry le vehivavy tao amin'ny asany kosto toko fena ambin'ny folo mikindrana toetry le vehivavy fitondratena le vehivavy fitondratena tao amin'ny dioka toko fahavalo ambin'ny folo raha vehivavy tsy ty vavaka raha vehivavy tsy mahay misikitra amin'andriamanitra raha vehivavy mora reraka mivavaka raha vehivavy tsy mahay taraina mamoaka anao ampony eo anatrehan'andriamanitra ianao no manao berta indrindra ny tompo zany efa manakaiky anao efa tena akaiky anareo vehivavy andriamanitra dia araroty lazao azy daholo zay ao amponao ao fitarainanao rehetra ny fanirinao rehetra dia mila zany tompo aminao ny ray andro zay rehefa amaky anareo soratra masina reny olona lazany jesosy reny hoe tonga avy aminao araka zay iriny fonao very feo kely eny vehivavy reny olona reny lehilahy izy mitaraina amin'ny tompo eny an-dalana eny raha tsy hoe demoniaka jamba zany ngamba sy miteny tamin'ny tompo fa raha olona mitaraina vehivavy zany araroty zany efa fanomezany tompo anareo tombondaha izy anakaiky azy amavehivavy anareo zany dia aza ianareo ny tsy ty vavaka aza ianareo ny sanatry manamaivana ny fifampiresanareo amin'andriamanitra any desarza tsara indrindra am'izay manavesatra sy mampaholy am'ty tany ty any amin'ny tompo anao misy tsy desarge
vous décharger mankanesa ty amiko ianareo tra miasa fatratra sy mavesatretanao mitovy fa izaho any ianareo mianara amiko fa malemy fa na sady tsy miavonam-po aho eto tsy amaly valina nitanisy zavatra aminao io nitoko mianara amiko fa malemy fa na sady tsy miavonam-po aho nitoko dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahy ianareo ianareo hotain'Andriamanitra zany teniny zany ampaherezany ny vehivavy anolorany saina ny ray anomezany hevitra ho an'ny zanaka ao misam-piankonanao mba ho ankonana diadam-pinaritra momba ny fahasoavan'Andriamanitra ianareo ity vavaka ho ataoko ty dia toy le vavaka ho an'ny neny teo raha misy vehivavy mahatsiaro raha misy reny mahatsiaro fa te hiantoraka amin'ny tompo amin'izao andro atsiarovana azy zao teo ianareo a ny zanaka sy ny vadiny ny vavaka ho anareo fa amin'ity toroteny ty amin'ity fiavarany toroteny ty ianareo kosa zao mitomboky hianatra anakaiky ny tompo satria fakaiky ianareo izy dia raha misy vehivavy raha misy reny tonga miara-vavaka zao te andotra ny aompony eo anatren'Andriamanitra fotoany zao tompoko aza miandro le hoe tompo tsy asinany zany fa mangina mivavaka osika dia loary eo ampony tompo eo ampony eo anatren'Andriamanitra eo amponao fa amaly anao Andriamanitra tsy hidineny aso hitendry ny zanako hoe fotoana hidinako hoe galina muzika aentano hitsangana anatrika ny asotariany tompo dia mitaona antsika hivavaka taona ny vehivavy rehetra no tena taona ny vehivavy rehetra natoraka amin'ny tompo anolo tena mba anomezany tompo fiadanana manao ao atokantranonao tao hivavaka isika tompo raha mba afaka nikasika ianao ty ireo velona ny arabelona taminao tamin'ny fotoan'andro mikasika ana dia ny sisy ndambanao ihany azy zahay fa nahoana moa tsy afaka hikasika anao zahay aeto ianao zao araka ny teninao akaiky zay torotoro fo malahelo am-panahy akaiky zay mitaraina aminao ianao ndreo nyreny ny vehivavy rehetra manatona anao ry tompo enoe mivavaka asandatra izy ireo eto anatrenao Andriamanitra tario amin'ny fananao masina izy afaka mokany eo ampony ao eto anatrenao zay irininy fo zay angatahiny aminao zay manery azy ao anaty ao mienoa tompo mamaly vavaka ianao reto zahay lehilahy ray vady zanaka manolo tena ho anao ko tahaka ny ataondreo renindreo mba hatanteranao ny fikasam-piadananao ao amin'isy atokantrano na orinao ireo tompo matoko zahay fa mety ianao tomenao anay zay natana rehetra mingoty tompo zay efitrefitra mampisaraka aneny aminay ongoty amin'ny anaranao Jesosy Kristy
zay tadiaviny devoly ambolena anapotika zany fiainam-piangonana tsirairay zany amin'ny anaranao Jesosy Kristy le Andriamanitra velona mandrakizay vonjeo ny ankonana tsirairay de tanterao fifalianay tomponay matoky anao zahay any anaranao Jesosy Kristy mety nay manona zany vavaka izahay sy ireo zay bitsika mangina rehetra ataony zanakao tsirairay sy zay tsy voalotry ny vavanay eto anatrianao akory misotro ndrehetra tompo ny anaranao Jesosy Kristy mety nay mangataka izahay misotra tomponay amen. Amen.